Aminao Jehovah no anandratako ny fanahiko. Andriamanitra ianao no itokiko, aoka tsy homenatra aho. Aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho, eny tsy hisy homenatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no homenatra. Ivavaka isika toko. Raha ny masina indrindra ny an-danitro, manatrika ny seza fiandriananao ny zanakao amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Gatanay ianao mba hanome anay ny fanahinao masina, hanomana anay, andre ny feonao, hanatrika ny tavanao, ary ianao kosa Tompo mitenena aminay, aoka mba hikasika ny fonay rehetra ianao. Gatanay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Arabaina ry ilaina soavina ny Tompo fombanao. Zany tsorano avy an-danitra izany indray no hoentsika mifampiarabana amin'ity maraina ny Sabata ity. Ny firariana dia ny anavozanao ny fifaliana sy ny fitahiana eto am-panarahana izao fiaraha-mivavaka izao. Ho fiderahantsika sy ho fisaorantsika an'Andriamanitra ary amin'ity maraina ny Sabata ity, andeha isika hiaraka hihira ny firana larana 8. Firana larana 8. Lazasu okasanta charuavu leibeni erini leibeni asani marinani didini manabaranya tsarani Saurehecha ariza makatuni tenini kamirinja sueri baiterani pari heni
ety antaniko sesena sady kanto ory olombelona izay sanganasany manomeza azy zao vonina hitrasy aja ianao no sambatra no tahiny fatratra tiany raoriko mba ho volamena tsara tompo andriamanitra aokany voavotra iray feo mandrakiza ankalazanao atrany eny fitiavanao sy ny famindramponao vonina itroanao tena lehibe Jehova andeha hiaraka handray ny baiboly isika ka maky izay voasoratra ao amin'ny Jakoba. Jakoba toko voalohany andininy fa 12. Zay no andininy voalohany izay iarahantsika mamaky. Jakoba toko voalohany dia ny andininy fa 12. Rehefa avy eo dia ho tohizantsika ao amin'ny Salamo. Salamo fa 730 ka ny andininy fa 3 hatramin'ny fa 5. Salamo fa 730 andininy fa 3 ka hatramin'ny fa 5. Ovakitsika ary ny Jakoba toko voalohany andininy fa 12. Toy izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Fa aoka ho pakatao ny teny ianareo, fahaza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Ho tohizantsika ao amin'ny Salamo fa 730 andininy fa 3 hatramin'ny fa 5. Toy izao kosa ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Matokian Jehova ianao ka manaova soa, dia onina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Ary miravoravoa amin'ny Jehova ianao dia omeny anao izay rin'ny finao. Ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Ivavaka mandohalika isika. Rainay eo izay ny an-danitra, ianao ilay Andriamanitra mpahary ny zavatra rehetra, ianao ilay tompony Sabata, ianao ilay Andriamanitray. Tsy manana afatra ianao izay Andriamanitro ka amin'ity Sabata ity dia tianay loatra raha toa ka atsapa ny fanatrianao izahay. Kanefa tsy ho tanteraka izany raha tsy avelanao ny elokay tsirairay avy. Koa meteza Andriamanitro amela ny eloko ny tsirairay avy ianao, na ny ankizy, na ny tanora, na ny lehibe, na ny zokiolona, dia samy ho voadio noho ny amin'ny rany Jesosy avokoa. Ka izao Sabata izao dia ahatsapahanay fa akaiky anay ianao ary andray fitahiana manokana avy aminao zahay. Raha misy aminay tsy salama, mety misy aminay koa mety hoe manana olana Andriamanitro, satria fitsaharana izao andro izao hitsahatra n'izany. Izany vavaka izany no angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy. Sulawake
Ankehitriny dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolo ny isika. Ka antenaina fa efa niomana ao amin'izany daholo ny isa tokantrano rehetra ety am-piandohana izahay dia manonona ny fitahiana ho amintsika tsirairay avy ka andeha hiaraka hivavaka mangina isika. Amen. Eo amin'ny lojikan'ny olombelona dia ny iray ampiana iray mira roa ary ny roa ampiana roa mira efatra. Fa ho an'i Jodasy kosa dia mety hoe ny enina ampiana enina mira efatra amby roapolo. Ny mpianatra hafa dia nieritreritra fa i Jodasy dia anisan'ny mpianatra tonga lafatra naran-tsaina ary tena nahay izy satria dia niny koa izy fa i Jesosy ilay Mesia izay nampanantenaina. Kanefa naniry ny anaraka akaikin'i Jesosy Jodasy mba azahoany ny toerana ambony indrindra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tahaka ny Jodasy ihany koa isika tsirairay avy, haintsika ny tantara, fantatsika ny hafaran'izany Jodasy izany raha ny soratra masina no dinihana. Mety alaim-panahy koa isika anaraka an'i Jesosy mba azahoantsika fonenana any an-danitra. Kanefa ny Baiboly dia mandrisika na iza aniry lanitra noho ny harena. Rehefa nangataka ny mpianatra Jodasy dia namaritsotra azy Jesosy hoe ny amboalo manandavaka ary ny voromanidina manana felofana fa ny zanak'Andriamanitra tsy mba manana na inona hipetrahany lohany. Hitantsika eo amin'ny Mateo 9 ny andininy 7 sy ny 20 izany toko sy andininy izany. Rehefa nandahany Jesosy Jodasy ary namono teny izy noho ny farany. Haintsika loatra izany tantara izany. Dia nandresy tamin'ny fiadiana ny fony feno fitiavan-tenany. Tsy nanandanja intsony ny vola ary tonga ozina ny fampatsiahivana ny faharesen'ilay sekely 30 monja. Dia mety isika koa izany. Andriamanitra dia manao anjo amintsika amin'ny ety aneo ety. Andeha anolotra ny tenantsika, ny fotsika, tsy ny harenantsika ihany fa izay mombamombantsika rehetra mihitsy dia andeha atolotra ho azy. Ankehitriny ary dia manasa-pitiavana antsika izy. Rehefa manolotra ny fanatitra isika, antenaina fa efa nanao vavaka manokana ho amin'izany fanatitra sy ampafolony izay atolotra isika ho an'Andriamanitra izany. Hiaraka hivavaka isika. O Andriamanitra rainay be fitiavana masina sy tsara indrindra ny an-danitra. Misaotra anao be dia be izahay satria tsapanay fa tianay loatra ianao. Nomenao ny zanakao lahy tokana ho famonjenanay tsirairay avy. Ankehitriny dia mbola afaka manolotra izay anjara avy aminao nomenao anay, ahafahanay manolotra izany aminao indray. Da io ny fanatitra izay atolotray, da io koa ny ampafolony izay nomenao anay ahafahanay manefa ny anao. Ianao ane hiasa amin'ny fahafenony ho amin'ny tanana sy ny paosy izay nilany izany, hitondra fitahiana, hitondra fahasalamana ihany koa ho an'ny ankohonana rehetra. Ny vavaka dia asandratra tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Baruza
amen. Faly miaraba antsika rehetra dia faly miaraba ny endry rehetra satria ity sabata ity dia sady fetina reny. Faly indray hanolotra tononkalo anankiray. Neny ilay olona tonga nantany. Raha saraka anao dia mitomany. Jesosy anie hitay anao n'aiza n'aiza misy anao. Neny tiako be anao. Faly miaraba antsika tsirairay avy natratra izao sabata izao. Miaraba manokana ny ireny rehetra natratra izao fety izay natokana ho anareo izao. Ary miaraba manokana ny ankizy mbola afaka hiaraka hianatra eo an-tokotry Jesosy indray isika amin'ity sabata maraina ity. Mialohan'ny hanaovantsika ny tantara ho an'ny ankizy dia andeha ataontsika ny hira faneva ora mamy. Hiaraka hivavaka isika. Ry iray malala masina sy tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao indray izay ankizy tsirairay hafa mbola noho ny fitiavanao no natoy izao anay. Ankehitriny izahay raha hianatra ny teninao indray amin'ity sabata ity dia meo anay ny fanahinao masina mba hanazava ny sainay amin'izany ka mba ho ampiarina amin'ny fiainanay anie ny lesona izay ho raisinay eto. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tantara anankiray indray ankizy no hoentiko amintsika androany ka manasa anareo mba hiaino tsara satria hitondra lesona mahafinaritra ho anareo indray ity tantara izay hoentiko ity. Nampitondra ny lohateny hoe ny vokatry ny tsy fankatoavana ny nendry. Ahoana hoe ankizy? Ny vokatry ny tsy fankatoavana any nendry. Tantarana tovovavy kely anankiray no hoentiko aminareo androany. Ny anarany dia Erika. Iza ny anarany ankizy? Erika. Erika dia tovovavy kely anankiray 8 taona. Vavy tokana ny dada sy neny izy izany hoe izy irery no zanaky dada sy neny. Rehefa niaino ny vaovao izy ireo dia faly Erika raha naheno fa misokatra avokoa ny lalana rehetrarehetra. Ka noho izany dia afaka hiona amin'ny kozinina kely indray izy izay antsoina hoe Naomi. Nandritra an'izay fiboan'izay mantsy dia tsisy namana mihitsy ankizy ity Erika ity. Kanefa dia izao nisokatra ny lalana dia afaka hiona izy ireo. Ary ny zavatra tena mahafinaritra ny Erika dia efa kely sisa dia tonga ny aniversairany ka afaka nanatrika an'izany koa izany hitatisa tonton miaraka amin'ny Naomi. Dia lasa azy i Erika nanantona ny neny. Neny mba misy zavatra angatahako kely aminao. Ahoana ke hozy izy neny? Efa fantatro moa fa efa kely sisa dia tonga ny aniversairako. Fantatro tsara ka. Mba misy zavatra angatahako aminao hozy izy. Mba maniry raha mba manatrika ny aniversairako hitatisa tonton miaraka amin'ny Naomi. Mety ve izany ary neny?
tsy maninona mihitsy izany sady efelabetsika tsy niona dia misy zavatra fandroany angatahako aminao mialohan'ilay anniversaire. Teneno ary izay angatahndry mba mangataka izany za hoe mba hanaovy gâteau ngeza be za amin'ny anniversaire-ko satria efa fantatry neny fa za tena tia gâteau be. Mino fa ny ankizy tsirairay avy ny atokantranony koa dia tia gâteau ohatra ny Erika. Eno izy izy neny fa hanamboarako gâteau tsara tarehy be ndry. Hoe misaotra ary neny dia tsy andry ny Erika mihitsy raha kizy izay nahatongavan'ilay anniversaire. Rehefa tonga amin'izay ilay anniversaire dia mifoha maraina be izy dia nakany amin'neny. Naharabain'ny neny teo izy dia namen'ny surprise izy nomeny robe tsara tarehy be misy loko mavokely tahaka izao raka izy izany robe izany. Sarina ankizy ity asako anareo ity fa ohatrohatr'izao zany ilay akanjo izay nomeneny any Erika. Tsara tarehy raka izy dia nanaovan'ilay izy ary niomana avy hatrany izy satria hitsenan'izy hitsenandry Naomi. Dia nanaovany akanjony mpangony tsara ny volony tena nanao madio tsara izy. Rehefa vita ary ny fikenokenonana rehetra dia niteny taminy neny hoe miandry eo amin'ny salon ndry miandry eo amin'ny trano fiandrasam-bahiny io ndry fa hanamboatra pneu-na fiara vetivety izay sy daty fa misy zavatra tsy mety kely ao. Dia izao ny zavatra farako amindry tsy mahazo miditra any an-dakozia mihitsy aloha fa tsy tiako ndry hita ny zavatra ao an-dakozia ao so dia koa dia misy zavatra ikorotanao dia mipetraka tsara tsy lotolotona mihitsy ny akanjo. Ena ry neny dia mipetraka teo raka izy Erika sady jerijereny tsara ilay akanjo tsara tarehy nomeny neny anazy. Rehefa hita ny fahelahely neny dia ohatrany eny fofona gâteau manitra be izany izy. Nividy ary ve neny sa nanamboatra sa misy gâteau ary ve ao amin'ny lakozia ao. Mba tiako fantatra hoe misy ve ao dia mba tantaraiko any Naomi rehefa any anaty tôbily izay hoe ohatrany ahoana kay pozin'ilay gâteau tsara tarehy be namboarany neny ho anahy. Nefa nge neny efa niteny anahy hoe aza makao dia nefa ny ve dia hotsikaiko ilay izy. Ka tsokoloviky kely fotsiny ilay izy dia jereko dia miverina aty mino fa tsy maninona izany. Dia niakatra raka izy Erika nakany amin'ny toerana fisakafoanana sy ny lakozia. Manitra dia manitra tokoa ny fofona dia mivohay moramora ny varavarana. Faly be izy fa nahita gâteau tsara tarehy be mihitsy tsara tarehy be ohatran'ity sady ngeza be misy fraise misy chocolat sady manitra izany raka izy dia faly izy. Rehefa hita n'ilay gâteau dia naniry ny anandrana kely izy satria izy tena tia gâteau be mihitsy. Aleo mba handramako kely ny fraise anankiray amin'ity gâteau ity. Fraise iray fotsiny mino fa tsy hitany neny izany sady zanky mba manandrana kely fotsiny dia nalainy raka izy ilay fraise anankiray teo amin'ilay gâteau. Tena tsara sady mamy be ilay fraise. Ary maninona moa mba handramako kely indray ny crème mba haka crème kely amin'ilay izy mba ahitako ny tsirony hoe mamy be ve sa matsatsotsatso ve sa ahoana. Dia rehefa izy andeha haka an'ilay crème iny dia niantso anazy neny sady niakatra ny tohatra. Erika fa aiza ndry taitra be izy raka izy dia tonga dia nifafany tamin'ilay akanjo tsara tarehy ilay crème gâteau nangalariny. Rehefa niakatra neny dia gaga nahita ny akanjony fa naloto be ny akanjony. Ilay akanjo tsara tarehy teo lasa misy tasy ratsy be mihitsy dia gaga neny fa misy inona keny akanjondry izany efa mba niteny andry Erika hoe aza miakatrakatra tio dia nitomany raka izy Erika. Mifoana ary neny fa tsy nangatoanao na eny fofona gâteau manitra be sa tany ambany dia niakatra dia nanandrana kely tamin'ilay izy dia vao hitako ianao hoe niakatra to dia mivavako tamin'ny akanjoko ilay izy. Nalahelo raka izy neny satria tsy mba nankatoa ny zavatra izay nafarana Erika. Ka noho izany dia nandray fepetra neny fa tsy afaka ny hitsenany Naomi izy satria tsy manana akanjo fa ilay akanjo vaovao tena ninona naloto be. Dia izy rery ny zany natao an-trano ary tadidiny foana io fotoana io ka tsy naveriny natao intsony. Ajanontsika hatreo raka izy ny tantara fa andeha isika hitsoaka lesona amin'izany. Tsy nankatoa Erika ary nangalam-pihinana izy tsy nahatoko tamin'ny zavatra niteneniny neny. Isika koa raka izy dia irahandray aman-dreny indraindray irahany tsy mandehandeha lavitra tsy mangalam-pihinana kanefa isika dia mbola manao amin'ireny fotoana ireny na tsy hitan-dada sy ny ainy ary isika
dia jesosy ao an-danitra ao a mahita ny ataontsika tsirairay avy ary mitomany izy a rehefa mandika ny tenin'ny dada sineny a ny ankizy rehetrarehetra satria mila tadidintsika fa ny dada sineny a dia solo-tenan'Andriamanitra ka matoa izy ireo mitendry dia tokony ho rahantsika izany, tsy tokony hangalangalam-piainana koa tsika fa fahotana eo anatrian'i Jehovah izany. Ao amin'ny baiboly araka ny voavaky teny aloha Jakoba 1:2 dia ovakitsika ilay teny fa aoka ho mpankatoy ny teny ianareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Mino aho fa ho tanteraka amin'ny ankizy tsirairay avy a izany hafatra izany ka manomboka izao a dia atoky isika ho mpankatoy ny tenin'ny dada sineny a, mpankatoy ny tenin'ny zokontsika tsirairay avy a ka anaraka sy tsy andika ny zavatra izay toron'izy ireo ho antsika tsirairay avy. Andeha ary hitsangana isika ankizy izay vonona ahatanteraka izany ankatoy manomboka androany, tsy aditraditra tsony, tsy angalangalam-piainana tsony angatahako ianareo mba hitsangana fa hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay fa mbola nomenao an'izany lesona izany indray tamin'ity maraina ity. Engany Jesosy izay ankizy tsirairay avy mba hankatoanao, mba hankatondray aman-dreny tsy hangalangalatra fa hanaraka ny torohevitra izay omen'izy ireo satria solo-tenan'Andriamanitra izy ireny. Tanterao amin'ny ankizy tsirairay avy ary izany ary aoka ianao no hiaraka aminay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mandalo sabata manokana isika amin'ny ity anio ity satria sabata natokana hanamariana ny fetiny reny. Miarabany reny rehetra nahatratra izany sabata izany. Ny firenena dia samy ho renim-pianakaviana hanao fifaliana sy fitahiana mandritra izao tontolo andro sabata izao ary ho renim-pianakaviana ho vonona hitsenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra. Dio vive, vive
ry havana malala, manamafy ny fiarabana izay efa natao tamintsika teo, miaraba manokana ho antsika reny, fotoana natao atsiarovana ny ezaka sy ny fitiavana izay nasehontsika izao ka dia ho tahin'Andriamanitra manokana ny ianareo amin'ity fotoana manokana atsiarovana ny fetin'ireny ity, ary dia manateny sika rehetra fa samy andray fitahiana manokana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika eto androany. Tsy afaka makany am-piangonana moa zany isika, kanefa tombontsoa antsika nefa atsika miaraka eto, afahantsika mifampahereto. Saia miankina sy mahatoky an'Andriamanitra. Iresaka an'izay loha hevitra izay tsika eto. Mialohan'izay manasa anareo mba hanondrika ny lohanareo hivavaka isika. Rainay any an-danitro, fantatray fa manatrika anay ianao. Mangataka izay Tompo, amboary kosa ny fonay mba ho vonina hanatrika anao sy hiaino anao. Fanahinao masina ny hikasika an'izany fonay tsirairay avy zany, indrindra ho an'ny reny manokana. Datana amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ry havana malala, eo amin'ny fifamoivoizana, eo amin'ny lalàn'ny fifamoivoizana, rehefa any anaty fifamoivoizana eny an-tanan-dehibe, ny fiara anankiray no misy fahasimbanana voatery tsy maintsy mijanona eo anaty lalana na eny amin'ny lalam-pirenena, dia misy an'ilay antsoina hoe feu de détresse, ilay jiro andaniny sy ankilany miaraka mipipika iny. Mipipika manambara zany fa manana olana io fiarakodia io, ka dia voatery manelingelina kely ny fifamoivoizana na ny fiara hafa izay mandalo izy. Feu de détresse. Amin'izao fotoan'andro iainantsika izao, angamba raha jerena ao anatin'ny fotoan-tsarotra na krizy moa zany isika izao, ara-pahasalamana. Raha izay tokantrano rehetra efa nandalovan'ny io arety mandringana io, na amin'izao fotoana izao, na tamin'ny lasa no maneho an'izay feu de détresse zay, dia angamba ho jiro maro be, saika ho feny jiro mihitsy ny tanàna, ny tokantrano, ny mety any amin'ny toerana maro samihafa mihitsy aza. Satria nahoana mandalo fotoan-tsarotra isika izao. Ao anatin'izany fotoan-tsarotra zany nefa mampalahelo dia izao, vitsy no tena mahasahy mitoky amin'ny herin'Andriamanitra. Vitsy no tena mahasahy miankina tanteraka amin'Andriamanitra. Ka sady efa misy zany ilay détresse, sahirana, mahatsiaro tena ho voafetra, nefa dia mbola tsy miankina amin'Andriamanitra ihany. Ry havana malala, Salamo 117, ny 15. Ny 15 no vakiantsika arak'ilay vaky teny teo, dia izao no voasoratra ao: ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy, fa ataony tanteraka. Miankina amin'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra. Fa nahoana no mila miankina amin'Andriamanitra tsika? Ny voalohany aloha dia izao: Andriamanitra no miteny, Andriamanitra no manasa tsika mba hiankina aminy. Ary Andriamanitra rehefa manao an'io fanasana io, dia te hiteny amintsika izy fa isika dia olombelona voafetra, fa Andriamanitra tsy voafetra. Raha ohatra ka mandalo olana isika, miresaka ara-pahasalamana isika teo, fantatritsika tsara fa maro ny namantsika lavo ny aretina. Misy ireo namantsika noho ny fitahian'Andriamanitra, ireo zavatra rehetra izay nampiasain'Andriamanitra, dia tafavoaka somatsara, nandresy ny aretina. Fa zao ny olombelona rehetra voafetra, Andriamanitra irery no tsy voafetra. Eo amin'ny fiainana andavanandro, ny ray aman-dreny izay manabe ny zanany dia matetika sahira-kevitra, marary ny fo, orooro mihitsy, satria tsy ao anatin'ilay
mba fikasana ny eritreretana ho an'ilay sombon'ny aina ny toetra izay manomboka mivoaka ary dia nefa rany efa lehibe ilay zanaka tsy hita intsony mihitsy izay anaovana azy, tsy mitovy ny fanarian'ny ray aman-dreny sy le toetra asehon'ilay zanaka. Voafetra mantsy ny olombelona, voafetra isika eo amin'ny lafiny fiarahamonina ohatra zany. Misy mba fanaritsika hoe mba tiatsika ny hisy fifankatiavana mamy, firaisam-po eo amin'ny mpiarabelona na mpiarahamonina na mpiaramiasa, eny hatramin'ny mpiaramiangona aza. Fa saingy misy olona mampiasa ny safidiny amin'izay fomba tsy mifanaraka amin'ny atsika, dia tsapantsika hoe voafetra ihany isika. Fa Andriamanitra ry havana, Andriamanitra tsy toa, zany no ilazany soratra masina azy. Tsy toa amin'ity dikateny eto an-tanako ity, vakitsika nge ny Exodosy 9:9-2, fa ny dikateny maro mandika nyity fehezanteny izay ho vakiko ity amin'ny fomba mazava kokoa. Zao ny voasoratra ao amin'ny Exodosy 9:9-2, ary Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, izaho no Jehova, ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toa no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa naniarako hoe Jehova tsy mbola nahafantarany ahy. Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ozy ny dikateny ao amin'ny Baiboly Katolika. Andriamanitra manana ny hery rehetra, zany no ilazan'Andriamanitra ny anarany, ilazan'Andriamanitra ny tenany. Ka raha miantso antsika ny soratra masina hoe sahy miankina sy matoky amin'io Andriamantsika io, dia satria efa fantatr'Andriamanitra fa voafetra isika. Antony anankiray faharoa, ilantsika ny fahasahiana miankina sy matoky an'Andriamanitra, dia satria mila miatrika sy mandresy ny fahavalontsika isika. Eto an-tany-pahavalontsika izao, misy fahavalo tsy resitsika eto, tsy hoe toe-tsaina izay mianina fotsiny amin'ny faharesena fatalista akory raha miteny an'izany tsika, fa zany no zava-misy iainantsika eto. Mila atrehantsika zany, atrehantsika tsara amin'ny fomba endrindrindra. Noho izany sahy miankina amin'Andriamanitra, ilay izy rery ihany no afaka handresy an'io fahavalontsika io. Io fahavalo io dia zao ny fanambarany soratra masina hoe fanaratsy eny amin'ny rivotra. Fanaratsy eny amin'ny rivotra zany hoe zay toerana misy rivotra dia misy azy. Ary zao arak'izay fanambarana ao amin'ny Efesianina 4:9-12 zay, ozy izy hoe fa isika tsy mitolona amin'ny nofaman-dra fa amin'ny fanapahana, amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao famaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Tsy hitantsika maso izy io, sahala tsy ahafahantsika mahita ny rivotra, fa izy mahita antsika. Tsy ho vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika ny atrika azy. Io fahavalo io nefa fahavalo hamotika ny azy ny tanjona, hanimba, andevina antsika mandrakizay. Ka ny soratra masina manome torohevitra antsika, sahy miankina sy matoky amin'ilay herin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, mahay miady amin'io, mahay manome antsika ny hery ho antsika miatrika an'io fahavalo io. Ry havana malala, nahoana isika no asaina miankina tanteraka amin'Andriamanitra? Tiako ilay voambolana hoe miankina. Asa ianareo fa tamin'izahay mbola ankizy mifanao akamantatra tany am-pianarana, inoko fa ny maro amintsika mahay an'izany. Misy an'ilay akamantatra hoe le mahi ahoana ny toyiny miankin-drindrina. Inona ary zany izay mahay eo le mahi miankin-drindrina, dia fantatritsika ny valiny, fa zao ny tena tiatsika ho tsindriana. Raha vao misy fotoana na dia atsasaka segondra na ampahefatra segondra aza ilay rindrina ekinan'le mahi no miala teo, dia manahoana le mahi? Tarapoka.
Rehefa malala zany no sary tian'Andriamanitra aseho amintsika ny amin'ilay hoe ankino amin'i Jehova ny lalanao ary matoky azy. Rehefa malala tsy natao zavatra mitsitaitaika, indraindray miankina, indraindray tao varim-pariana, indraindray tao matoky tena amin'ny zavatra sasany dia hoe io aloha tsy dia misy atahorana io, ho voafehako ihany io, ho voafehanay io, ho vitantsika io. Rehefa malala, raha tena hiankina amin'Andriamanitra isika dia miankina aminy mandritra ny fotoana rehetra, mandritra ny toe-javatra rehetra. Ny obolana toko 3 dia ny 5 dia azao ny fanambarany. Obolana toko 3 ny 5, matoky an Jehova mifona ao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Inoko fa ho resy lahatra ianao fa ny fahalalanao dia tsy ahafahanao miatrika an'ilay fahavalo, tsy ahafahanao miatrika ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana satria ianao dia olombelona rehetra, fa dia olombelona voafetra fa mila ny herin'Andriamanitra isika mba ahafahantsika miatrika ny toe-javatra rehetra amin'ny fotoana rehetra. Ary zao raha ny zavatra mety ho vitantsika dia fohy ny fisainantsika, angamba ilay nieritreretintsika ho tanterahana aza tsy ilay mahasoa antsika akory. Obolana toko 9 ty no hoentsika manindry ny lesona rehetra izay noresantsika teo. Obolana toko 9 azafady ny 5. Obolana toko 9 ny 5. Ankino amin'i Jehova ny asanao, ankino amin'i Jehova ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Lavorary, tsisy zavatra tsy tanteraka, tsisy tomika. Ary izay indrindra kely lazay mpanao salamo amintsika e. Salamo 7:5. Ankino amin'i Jehova ny asanao ary matoky azy fa ataony tanteraka, tsisy tomika. Mety tsy le nieritreretinao fa mbola tsara lavitra noho izay ho anao, lay tsara indrindra ho anao. Rehefa malala, mpanao salamo dia nanao fanambarana indray mandeha ao amin'ny salamo 7:100 ny 1:7. Dia zao ny fanambarana nataon'ny mpanao salamo: soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Raha tao amin'ny teny hafa zany dia hoe tena raha tsy nandalo fahoriana, tsy nianatra an'izany hoe tena ankatoanao zany Andriamanitra fa fantatro fa ianao kosa tena nandamina ary dia afaka nianatra ny didinao azy zany zao. Rehefa malala, eto azy zany dia hiteny amintsika hoe rehefa malala, soa ihany isika nandalo krizy, nandalo fotoan-tsarotra mba hianarantsika ny miankina amin'Andriamanitra. Fanarianao ve zany hoe manana fiainana tena miankina amin'Andriamanitra, tsy miankina tsy natoinona alehibean'ny olana sy ny zavatsarotra sy ny krizy, ny miankina amin'Andriamanitra, lay mahefa ny zavatra rehetra, lay Andriamanitra tsy toa, dia manana ny hery rehetra ilaina mba ahafahana mahatanteraka an'izany. Hitahinao ny Andriamanitra mba ho tanteraka aminao lay fanambarana voalaza ny mpaminany Jeremia toko 7:7 dia ny 7. Jeremia toko 7:7 dia ny 7 manao hoe ho tahina izay olona matoky an Jehova dia izay manana an Jehova ho tokony. Ho anao reny mpianakaviana manokana, fantatra fa maro ny fiaikana manokana an'ireny mpianakaviana, tsy tovizany amin'ny sikajin'olona hafa. Hitahy ianao manokana ny Andriamanitra mba ho isan'ireo olona tena say miankina sy matoky an Jehova ianao, vokatry ny fahafantaranao fa tompon'ny hery rehetra io Andriamanitra ivavahantsika io, ary vokatry ny faharenisanao fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy no miteny aminao dia manasanao mba hiankina aminy, manomboka amin'ny zavatra farany madinika, indrindra fa eo amin'ny toe-javatra izay toa mahavy herievitra tsy hita intsony izay hatrehana azy, aza adino
eo Andriamanitra. Miantso anao izy mba hiankina aminy, miantso anao izy mba hatoky azy. Dia ho isan'izay mankatoy sy manaiky an'izany antson'Andriamanitra izany ny isika rehetra. Amen. Isaorana ny pasteur Kotorjona Mamy nanaiky fitaovana sy fantsona nampiasain'Andriamanitra nampita izany afatra sarobidy izany ho antsika tamin'ity atoandron'ny sabata ity. Azo antoka fa samy nandray fanapahan-kevitra isika hiankina tanteraka amin'izay herin'Andriamanitra izay. Hamarana ny fotoana sady isika amin'ny alalan'ny fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fahasivifolo. Hira larana fahasivifolo. Misaotranao zahay iray noho ny teninao, zay nampiseho taminay ny fitiavanao. Nabetsaka ny eloka teo anatrehanao, Kristi ray pisolona ny fona tamina. Mitebiteby fatratra sy kivy mafiko, tsy nananalatra fa meloka toko, kanefinzao ny zanakao fa mitaraina hoe zizay malala avelao ny elony anye. Sitrapo ampitiavanao, ny fona sy ny sainako ka azalavinako, ny sitrapo sy didinao no ankatoavinao, ny fanainao ataovy amina. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitro rainay any an-danitra, dia rainay ny anaranao, isaoranay indrindra ianao satria manana anao izay azonay tokiana, azonay iankinana eo amin'ny fiainana izay ninona toe-javatra miseho. Andriamanitro, meo anay ny fotsotra, ampio izay mba handeha mahitsy eo anatrehanao, ary ampianaro anay isan'andro ny hiankina aminao, atoky anao, ary ny fahasoavanao Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavanao Andriamanitra ray, sy ny fampiraisana avy aminao fanahy masonao, ho arotsaka ao amin'ny zanakao rehetra izay manaraka an'izao fandaharana fanompoam-pivavahana izao. Angatahana amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen.